Sefokotany 2020 atao anatin'ny distriktany Solala no nesorina amin'ny toerany ao anatin'izao firosoana amin'ny fifidianana izao. Toe-javatra mampiahiahany maro, tsy voahaja ny voalazan'ny lalàna eo amin'ny feptaona nanatanterahana ny fanapahan-kevitra raha ny fomba fijeriny sampana mahalehitoena miandraikitry ny fifidianana aty an-toerana. Ka tena lalàna zany ary tena hoe zany zany hoe telo volana alohan'ny fanaovana ny fifidianana dia tsy tokony hanolo sefokotany mihitsy na ny lefitra ny sefokotany. Fa raha vao misy zany araka ny lalàna dia misy zany zavatra kotikotehina na halatra zany na halapato zany na fandravana vato. Ka nantsika Solala eto mahitatsika tamin'ny 18 juin 2015 ty nisy fanoloana tampotampoky ny sefokotany. Sefokotany miisa efatra Solala araka amby folo Andranomavo hoe fito commune Ambohipaky. Manamafy ny ahiahan'ireo kandida aty an-toerana izao zava-misy izao ary mitaky ny tsy hisiany hosika izy ireo. Misy ny zavatra mampiahiahy indrindra manatin'izao akatoka ny fifidianana amin'ny fampelekevitra izay iainantsika amin'izao fotoana izao. Akatoky n'izao fampelezan-kevitra zao mbola misy ihany ny fisoloana ireo sefokotany mampiahiahy anay raha zay amin'ny hoe mety hisiany tsindry lena na alabato na fanararaotam-pahefana. Ka eto zay zany dia efa mandefa antsoavo rentany rendanitra. Raha misy zany dia miala tsiny fa izay kosa dia tsoaneko lembenana na amin'izay efa tsindry azo lena na fanararaotam-pahefana zay. Ka eto dia manindry ihany zay hoe ataovy madio ny fifidianana izay lanim-bahoaka no iseho fa izay kosa dia tsy aneky amin'izay tsy te azo lena zay mety azo anay amin'ny anaran'ny kandida misy antenako no itenenako eto.